misaotranao misafidy anaraka hatrany ny televizionna malagasy ary marina ny anao manaraka ny tolotra sy tinady isanalady ary tomboky vavy manaona tomboky lahy ditakalo amin'izao fotoana izao dia misy ny fikambanana antsoina hoe fahita izy ireo dia tanora avokoa ny ao anatiny mitady ny hevitra anovana ny tontolo ambanivohitra fiompiana ny fambolena ny asa tanana hatramin'ny zaitra dia itasy bongolava ary analamanga no hanaovan'izy ireo fiaonana sy fifanakalozana traikefa amin'ny samy tanora any amin'ny tontolo ambanivohitra nanomboka androany alahady zany ary haritra mandritra iny herinandro ambony itsidika rahampitso iny talohan'ny natongavana tamin'izao dia takalo zao dia efa nandeha nitety faritra maro ireto mpikambana amin'ny fikambanana fahita ireto ka nijery an'ireo tanora zay hita fa vonona ny hanova ny fomba fiaina ny teknika amin'ny resaka asa any ambanivohitra any andao arahantsika izay fitiliana sy fifanakalozan-kevitra efa natomboka izy ireo zay ary ampiarina manomboka anio ity Fabienne Nandimalala no nanao ny fanadihadiana. Tanora tantsaha vonina ampivoatra ny tontolo ambanivohitra ireto hitantsika ireto. Tsy inona ny teknika mpambolena sy fiompiana nentim-paharazana ka nanaraka fiofanana manokana. Itony zany ny problème anay amin'itony zany dia resaka rano. Ary ambony ery misy barazy mifidina ny rano makaty nefa tsy masehaka anay satria zay betsaka. Dia manala songo dia afaka manala songo dia mandragiragy. Dia afaka mandragiragy dia mandrafinosy dia manetsa. Dia vita amin'ny fanetsana dia ny janjanona kely aloha izy afaka tapabolana eo dia aketsa. Dia aketsa amin'izay dia vita ny ketsa dia miava. Eo amin'izay izy dia masaka. Dia mijinja dia mively. Mizara ny fahaiza-manao momba ny fikarakarana ny masom-boly ity tanora ity. Hifatana masom-boly dia mila rano dia atao anaty sio ny rano dia aleko ny atody, arotsako ny atody dia asiana sira dia karokarohana foana ny rano mandra-pahatsingevany atody. Rehefa mitsingevana ny atody dia arotsaka amin'izay ny vary. Dia izay vary mitsingevana miaraka amin'ny atody dia esorina. Dia izay vary tavelo dia rehefa anaty sio misy rano indray dia kobanina. Dia avy eo amin'izay ampitsiriana ao anaty vetana sio misy rano madio. Rehefa vaky vazana zany io dia raika poka fieraka ty kapa vavy ohatry vaky tsiry any tany ray metatra kare. Zany hoe mahavita tany 3 ara eo zany zao io vary io. Tamin'ny enseignement général ihany taloha dia araka ny tsy fahampiana tamin'ny ray aman-dreny dia nijanona dia nisy fifananaraka-asa hoe amin'ny MFR dia naleoko nanohy tany amin'ny MFR. 20 taona azy zao navita fiofanana tao amin'ny MFR dia niofana momba ny fiompiana sy fambolena dia nisafidy amin'ny fiompiana bitro sy fiompiana gisa satria reo aloha no hitako fa mbola tsotsotra ety am-piangana. Nampiavaka anahy aloha zao amin'ny resaka fomba fitantanana aloha satria zay mianatra momba an'izany. Dia ny fomba fiompiana tsy fantako taloha hoe ohatran'ny ahoana zany fiompiana bitro zany fa ohatran'ny anay zao hoe akana hanina izy dia arotsaka ao dia hoe rehefa matavy dia vonoina na hoe amidina hoe rehefa maty dia tsy fantatra hoe inona nahafaty azy. Fa amin'izao aloha efa misy tombontsoa lehibe hoe ny fomba fahafantarana hoe maty le bitro dia ohatran'izao nahafaty anazy na le gisa hoe maty dia hoe anona nahafaty an'io. Anarako karazana somaresan'ny taona 20 taona terakaray dia afaka CP dia nijanona nianatra dia nianatra tao amin'ny MFR dia 3 taona farany ny safidianana ny fiompiana akoho gasy dia coupe couture dia broderie. Niompy akoho gasy dia akoho gasy natsaraina zanaka akoho alana amin'ny reny ny voafoy dia afanaina amin'ny afo
za ihany zany nanao aletrany satria mivola tsy ampy misampana dia za ihany nanao aletrany koa. Dia ahoana no nahaizandrina ndrafitra trano izay? Tena any MFR zany zay ny anatra rafitra dia zany nahatonga dia mividy plansa zany mividy andreny plansa ireny dia narafitro. Ity zany ilay tranon'akoho vaovao nahatonga anazy vonjomaika zany a tary zany ilay akoho napetraka dia narary dia napetraka ato satria zany nahatonga anazy nafindra ato mba misy fofon-tsetroka satria zany ilay aretina hoentin'ny rivotra dia rehefa hoentin'ny rivotra zany ilay aretina dia tsy tia fofon'afo tsy tia zavatra maimbomaimbo ireny dia eto zany misy hoe misy afo atanilany ato dia mba makato an'ilay tranony dia mba tsy misy an'ilay aretina sady ilay akoho mifindra ato zany efa misy fanefitra. Tanora vonina mpivoatra ny tontolo ambanivohitra sy manana ny fahaiza-manao tahaka ireo tanora teto Ambohitromby Mantasoa no tadiavy ny fikambanana fahita handray anjara amin'ny takalo. Tiako mariana kely le takalo processus izany hoe mandritra ny taona iray manontolo tena mikarakara ny takalo. Zavatra anankiray tsy afaka sarana izany le dingana anankitelo hoe misy manomana an'ilay tanora eo. Zavatra indrindra jery an'ilay tanora aloha iza ilay tanora avy eo misivana anazy ao anatin'izay dia rehefa voasivana izy dia mampanao an'ilay formation izay ao anatin'ilay dingana faharoa hoe ahoana fomba hanomanana anazy dia eo ilay dia farany ilay antsoina hoe voyage zany dia izay ilay atao hoe takalo izay rehetra izay dia ilay dia amin'ny farany iny ilay voyage na 7 jours 6 septembre zany hoe amin'ny lahady izao izay miainga eto Antananarivo andeha ho any Bonglava dia mandritra izay diana 7 andro izay dia andeha hijery an'ireo tanora izay efa nisivaniny site zany ilay en tout no jerenay dia ao anatin'ireo misy tanora maromaro dia samy manana ny filière ny zareo ilay olona entinay alohany olona anaty projet au niveau ministère de l'agriculture izany hoe ny projet Formoprod sy ny projet Prospérer fa ankoatran'izay ny ezahanay zany mba ho varie ilay zavatra hojerena satria ny tanjona dia tena hoe hianatra momba ny fiofanana arak'asa eny anivon'ny tanora eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia nampianay an'ny MFR maison familiale rurale c'est any Mantasoa moa izy ireo any Mantasoa no tsidiana momba ny maison familiale rurale dia ireo no entinay 20 participants-nay ireo zany no entinay tety amin'ny région anankitelo. Ho fanomanana izay fifampizarana traikefa eo amin'ny samy tanora izay dia nidina hifotony ny mpikarakara ny takalo dia ny fikambanana fahita ny tily ireo tanora mamaly ny fepetra takina tanora avy amin'ny faritra telo Analamanga Bonglava tena mantatra izay hoe izy avy ilay ankizy vita fianarana avy mianatra dia avy eo izy napiatra n'ilay zavatra nianarany niaina azy tany amin'ny tontolo misy anazy dia avy eo iny tianay jerevana zany dia rehefa nandeha nidina tamin'ireo faritra anankitelo izahay dia mijery mihitsy hoe miresaka amin'ilay ankizy miresaka amin'ilay ray aman-dreny miresaka amin'ireo mpiara-monina aminy hoe nanahoana ny fahitana ny fiainana n'ilay zavatra nianarana nanahoana ny fahitana ray aman-dreny ny fiovan'ilay ankizy rehefa avy mianatra izy dia nanahoana koa ny fahitan'ilay fiarahamonina ny fivoatra ny fiainan'ilay tanora rehefa vita fianarana izy dia nandeha nampiatra nampiany ray aman-dreniny dia izay ny zavatra tena jerevana tany tena niaina ifotony mihitsy aza hoe miaina an'izay zavatra iainany ihany matory amin'izay toerana atoriny mihinana izay zavatra andrahoiny ihany dia any amin'ireny zany amantaranay hoe inona ilay zavatra vaovao amana le firaisanay aminazy ohatr'izay mihitsy zany amantaranay hoe inona ilay zavatra vaovao tena avoakan'ilay ankizy sy ilay zavatra ataony satria raha ohatra ka anontaniana fotsiny izy dia tsy hamoaka mihitsy fa hoe tena miray tanteraka mihitsy dia ray fosaina aminy dia mahitana azy ny zavatra dia mivoaka tsikelikely izy rehefa ny
Toy teto ny Vararatabe ny dian'ireo tanora avy ao amin'ny association Fahita, ny tily ireo tanora afaka hifampizaratra ikefa. Izaho no Risara, mpiofana natao amin'ny MFR. Nanao fiofanana arakasa zany no natao. Efa bebe taona zany tao afaka miatrika azy dia toa dia nomena hoe alao nareo ampidirina makany amin'ny Prosperera hoe iza ny vonona iza ny manana tany dia zay moa zany anisany hoe zay manana tany any sinan'iny. Ny fambolena Berose na ny dipoavatra mena no tena malaza aty amin'ity faritra ity ka maro ny tanora niofana momba izany eto. Norona anarako mipetraka eto Ambaratabe, mpiofana natao amin'ny MFR. Risara no anarako mpiofana natao amin'ny MFR dia zay manay nisafidy ny filière Berose. Ny loha hevitra hoentsika eto zany dia fambolena Berose. Tsara ho fantatra fa ny Berose dia maniry vonona fa saingy izao vonona dia tsy afantany tsy fantatra ny laso vavy hatreto ny teknisiana dia tsy mahafantatra hoe ty ny tena lahy ty ny vavy dia mba hizomantsika hoe mba ho vavy daholo no ambolena dia zay no mahatonga hoe botira ihany no tsara indrindra. Ny endriky le fampiofanana natao aloha zany sady miofana anay no manao pratika hoe zao tsika chapitre 1 manao ny resaka pépiniériste aloha hoe chapitre 2 tsika hanao ny fambolena dia am'izao ndray tsika mianatra manototra lavaka dia tonga ilay zanak'azo dia nampianarina ihany koa namboly anazy raiky anay zany nisy 420 mianadany ny promotion voalohany ny raisiny voalohany dia tsy ampy satria zato fototra isaky ny ankizy le izy. Ty amin'ity foana zany ny ambany ty no mitehaka ty tsy mitehaka amin'ny hazo mijanona foana ty malamy ty zay nanaovana zany. Mivondrona ao anaty fikambanana ireo tanora ireo anambarana ny hery ho fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra. Tsara aloha le hoe naseho anareo le tanora amiray, navoaka aloha le tanora amiray, dia nareo nefa ao anatin'le tanora amiray manana ankizy maromaro dia tsy hoe Berose daholo ny ataonareo fa zavatra be dia be ny ataon'ireo ankizy 420 ireo dia singano manokana mihitsy nareo satria nareo le Berose dia singano manokana mihitsy ny aktivité nareo hoe ny antony hijoroana eto dia hanao an'izao dia aneho an'le zavatra tediaviny aneho an'le zavatra tsara sy ny anaranay manokana dia izay ny amohanareo an'le Berose. Tanora mpanjaitra kosa indray no hita eto Manazary. Dery Masera tonga teto Manazary. Tsy dia nazoto tamin'ny voalohany satria izaho mbola te hianatra. Dia rehefa tena tafiditra tao anatin'ilay izy dia anisany mba sangany tao amin'ny fianarana zany dia lasa nazoto. Valo no tadiaviko tamin'izay fa 12 efa nalefa amin'ny Prosperé. Tsy afaka safidy zany fa tonga dia hoe zareo mihitsy tonga dia hoe reto le ankizy ampifanana any Manazary. Dia nampiana fotsiny satria tsy tonga le sasany. Rehefa betsaka zany le ankizy misoratra anarana ao amin'ny Prosperé hoe hianatra azy fa misy avy any alavitra be dia hoe aty Manazary ny voatendry hianatra dia tsy afaka manao izy dia lasa nisoloko taty dia izay tsy mandeha mitady ankizy mihitsy tonga dia ankizy mitondra teny eo. Ianao ve tsy manana eritreritra hoe hanao asa hafa sa ty tena asa raikitra sa hoe vadina asa fotsiny ty? Ny asa ty eritreretiko tonga dia hoe ty mihitsy ny asa ataoko fivelomana. Na ny anton'izay? Satria ty zaitra zany ohatran'ny tena tiako zany le izy sady ohatran'ny talentako mihitsy ngamba matoa matsaitra ohatr' zao. Manao ny fambolena sy fifimpiana zany tsy hidirana mihitsy ohatran'izany Tanangady zany ara-tsaiko. Ahoana zany tovolahy te mba mivoatratsy ny Tanangady zany tsy hanahirana ka fanjaitra ny angadiko amin'izao aloha dia izay ihany aloha no haiko. Ka fahazahoako azy rehefa tsy mpianarana hoe omenana ray aman-dreny, omena zareo ray aman-dreny sa voatazony misy ampahano anazy any. Ny tena teneniko mihitsy zareo hoe iny tsy omenany ray aman-dreny fa tsy lozany aloha hoe misy le ray aman-dreny tena maniry mihitsy hoe aiza le izy fa ny sasany tena hoe mba ny ainany mihitsy hoe ny sasany ary voavoray dia tonga dia averina aty amiko ihany hoe dany lamba ny anaty anaovako pratika fa zanana nampianatra anankiray izay T4 izy ny ala fa tena nakajy ary tsy hitadidiny intsony
izy nefa tena hitako hoe tena manana fahavononana be mihitsy amin'le zaitra. Nahita hevitra izy hoe hividy telefôna. Vidanany dadany telefôna izy dia nanao calcul amin'ny telefôna. Fa izy zao efa mpanjaitra be mihitsy izy zao. Dia le telefôna nefa manafana anazy? Hainy, satria iny tsy mety mandiso. Rehefa hainy tsara fotsiny manao hoe 20 zaraina 4 dia manome firy. Dia hainy tsara. Fa raha vao kajiana mivantana le izy hoe atao taratasy dia tsy hainy. Sady io mba tsy diso mihitsy. Fa tsara vao manimba rehefa ianao dia maty ny lamban'olona. Tamin'ireo ankizy niara-nianatra taminao, mampiavaka anao manokana. Ny hitako nampiavaka izany dia tena moa ilay tsy mbola tena mahay manjaitra. Dia manjaitra tany an-tanàna. 3 volana izay niandry izy hoe dia mbola tsy matianina tsara. Dia nisy olona nampanjaitra dia nanimba lamba. Dia nitadiavana vahaolana ilay izy dia voavaha ihany ilay olana. Dia tao amin'ilay fanondriana tsatoka natao izany naka ny volana nisoloana an'ilay izy. Tety mora rano ampasamana tongotra ny fitiliana ireo tanora aty ambanivohitra andray anjara amin'ny Takalo. Niofana momba ny tenina landy ireo tanora ireo. Dia mamintana an'le landy an'izay zany a, ny hazo ity zany a natao hoe fandrasana. Ny ao ambanin'ity hazo ity zany a no fitanintsika. Ny landy io zany a dia mananjo izy io. Raha ohatra ianao zany ka iaina amin'ny fahamarinana ka fi landy. Fa raha mbola hanao zavatra kamaizimaizy ianao a, aiza mitafy landy. Za zany rasolo manana tany elona. Za efa mpandimby a, razambeko zany a no mpanao landy. Za zany nisafidy alao tanora mihitsy no safidianiko satria ny tanora be dia be reny le tanora nianatra izy tsy vitan'ny ray aman-dreny ny fianarany. Ohatra hoe vao afaka CEP izy dia mijanona. Izy ity hoe zany tsy ela be vao vita raha hoe izao. Mila fikirizana zany ny zavatra rehetra fa rehefa ataonao anatin'ny saina io a dia vetivetika ihany ianao dia mahavita lamba. Iza moa Ventso? Ventso ny Rina Marie Madeleine dia antsoina hoe Ventso manao tenina. Efa nisy an'ilay ankizy nianatra voalohany zany dia nianatra ireny ankizy ireny dia efa zay efa nanomboka efa hoe zany hoe hiditra dia hoe tsy afaka miditra raha sy 17 taona dia 20 taona dia miditra ilay farany teo iny. 10 izao a, 4 fotsiny ny lahy. Fa vavy dolodolo zany a ny 4. 30 isan-jato zany le teoria. Zany hoe asan-tsaina asam-bava zay no ianarana. Dia 70 isan-jato ny pratika. Sur terrain indray zany zay. Vitany 3 volana. Tonga dia niditra tamin'ny sehatra saka. Nanao kofehy baza. Vidy an'ilay baina tsindreny a dia nanaovako lamba dia zipo. Dia vory izy rehefa vita dia nividy ny fianakaviana. Ataoko namboly sy ny omby dia nahita an'ity asa tena ity a, 20 taona amin'izao. 12 izay no mikambana voalohany indrindra tao. Ie dia nisy fivoarana tokoa satria natotosany fikambanana io zahay. Dia ilay fikambanana diso ahy. Ilay fikambanana fiombona tsoambola efika no mifandray aminay. Dia misy fikambanana hafa koa avy any Amandivato miaraka amin'ny fiombona tsoambola efika io. Dia ny fiaraha-miasanay mifanatotra komandy satria izay ambanivohitra mantsy dia tsy dia mahita komandy dia izy mahita dia manatotra ho anay izy rehefa tsy vitany hoe misy lamba 100 aty mba hataovinareo fikambanana tisoa. Santionana amin'ireo tanora tafaresaka tamin'ny fikambanana fahita ireny hitantsika tamin'ny sary ireny manomboka ny alahady 9 septambra izany hoe androany ka hatramin'ny 12 septambra dia raikitra ny dia Takalo izany hoe ny fizarana traikefa eo amin'ireo tanora any ambanivohitra sy ireo teknisianina amin'ny tontolo ambanivohitra. Rehefa hita ilay tanora
dia miditra amin'le hoe phase de préparation zany hoe faniny ireo tanora ireo ary prépareny zareo handray an'le dia zany hoe le voyage organisenay eto amin'ny fahita dia amin'izay fiofanana izay dia ampianarina izy miteny anatrehan'ny olona le prise de parole en public moa zany dia ampianarina ihany koa izy hoe ahoana fomba andrese lahatra ireo olona ireo tanjo zareo ireo mantsiny dia hoe amoaka ny tena etaetany dia amoaka ny tsara indrindra any aminazy izy dia misy approche zany tsara entiny anatin'izay ahafahany mandresy lahatra an'le olona ho avy mandritra ny dia dia ny tanjona ao anatin'izay dia hoe ireo tanora ireo manana zavatra tsara manana trakefy zareo satria efa niofana dia efa nisy zavatra napetraka zareo dia io zavatra io niezahan zareo avoaka ho zaraina amin'le olona tompon'andraikitra dia iny avy eo no avadiky ny tompon'andraikitra ho lasa politique nationale de formation entina mandrindra ny fiofanan'ny tanora rehetra eto Madagasikara. Io ditakalo io zany dia fotoana iray tena misongadina iona n'le tanora avy niofana sy le mpampiofana azy sy le fiarahamonina misy azy zany hoe ny ray aman-dreny ny zoky olona izay toerana ny ariny zany miaraka amin'le teknisiana sy olona mpiandraikitra ny fampiofanana tanora eto Madagasikara. Dia io fampionana io tsy ajanona fotsiny amin'iny valo andro na ditakalo iny fa ezahanay zany velomina io fifampifandraisana io fampionana io zany ohatrany hoe fanombohana le fifampiresahana dia zay le antsoina amin'ny teny vahiny hoe communauté de pratique zany hoe olona rehetra izay mpisehatra anatin'ny fiofanana arak'asa fampianarana asa mivantana dia ho tazominay anatina ohatrany communauté zany tsy haiko hoe inona ny ilazana azy mba hitohy ny fifampiresahana hitohy fifandraisana dia indrindrindrindra hitohy ny takalo zany hoe rehefa misy vaovao dia mbola mifame vaovao foana tia indray ny fomba fampihofanana vaovao hitanay fa nahomby zao fa lasa naray aminareo. Ao anatin'ny ditakalo tanteraka moa ireo tanora ireo sy ireo teknisiana ny tontolo ambanivohitra amin'izao fotoana izao ho arantsika eo atao amin'ny tolotra sy tinady amin'ny fotoana manaraka ny akon'izay ditakalo izay. Zay no fantarantsika androany amin'ny herin'ny resaka hafa indray no atolotra antsika mandram-peona tombovavy veloma tomboky lahy.